Allez voir Barea. Bare, bare. Quoi un petit gars, toi? Allez, Tonga dia manova partage be dia be dia manova j'aime dia manova abonnement na share Nostra. Olona mbola tsy fantatro mihitsy zany. Mbola vao zay zany vao manaraka azy any nasiro zany. Ie, satria miandratra lahy hoe resaka ny le resaka Pablo. Manadio zanao tompoko monsieur Ranjalahy. Salut grand frère. Oui, Corinne. Ça va? Ah, boka eo tsika mifampikaiky. Filizette Clos. Olo tsy haiko mihitsy zany e. Zay mahatsara an'ity émission ty a. Misy olona vaovao foana. Naitso Becatrel. Forma tsara anao zany. Oui, ohatrany a. Samby la Ismaël lasany mbala tsara antsika jiaby. Monsieur Danira Sulmanana. Nour Sidonira Jobel. Mipaotratrika ozy ngia anainy tsoatsy. Madame Malal Ganjinger. Ganjinger angamba fanonona zany Madame Malal a. Oui. Miandrisitsika dia manomboka fa aza matahotra manova partage dia manova j'aime dia manova abonnement. Raha Albertini. Izy ndraiky tsy araka intsony izy ty fa efa tsy stable ny direct mangatsitraka hoe raha hoe sosa dia misosa amin'ny fanoratanareo. Nour Sidonie Rajobel. Fantatro any Rajobel zany a. Bon, eny efa dia manova partage sy j'aime. Shell Mamsou, comment ça va daholo? Très bien, on va dire. Eny fa dia mipoatratroka eo anatrihan'ny voninahitrareo menakavy. Zay mandroy an'ity fandaharan'ity amin'izao andro alahady amin'ny 12 latsaka folo zao aty aminay ary amin'ny 2 latsaka folo aminareo any Antananarivo amin'ny 5 maraina any Canada amin'ny 4 sasany amin'ny faritra sasany any États-Unis amin'ny 4 amin'ny 5 any Australie amin'ny 5 amin'ny 9 raha izay no ilazana azy satria misy manaraka amin'ny fandaharantsika eny fa na dia hatrany miamia azy ry amin'ny Sidonie Rajobel. Fady miaravantsika toko, fady manonona ny mbala tsara sy ny manakory sy ny salama va ary ny akory lahaly talilio ozy ny toliara ary tsaratsara tsy ambakaina olona indrindra na Antananarivo. Mampatsiahy ny telefônina fa tokony inona fanafody raha koto malala. Ok, dahoara. Ny resaka ataontsika dia araky ny lazaiko teo hoe on va parler de l'ultra-crépidarianisme. Ultra-crépidarianisme.
Jereo daholo ny dictionnaire-nareo fa c'est un mot assez pointu, efa nanana ny tantarany efa elaela, fa raha hitady ny synonyme nareo na ny anona de ny tautologie no mitovitovy aminy na mifanakaiky aminy, ary izy io dia raha ny tena dikany de hoe miresaky ianao, vous parlez d'un fait ou d'une chose qui est loin de votre compétence, et donc vous ne maîtrisez même pas, alors que vous en parlez, vous en débattez. Zay ny ultra crépidarianisme, zany hoe vous parlez des choses que vous ne maîtrisez pas et qui sont aussi en dehors de vos compétences. Miresaka ny zavatra tsy ao anatin'ny ainao ianao, nefa resahanao, ary tsy vitan'ny resahanao lay izy nefa diso. Mitrangy zany zavatra any am'izao fotoan'izao amin'ny tsy am'izao fotoan'izao ihany fa efa nanomboka tany amin'ny hoe fahafahana miteny, amin'ny hoe liberté d'expression zany, ary tsy ny malagasy ihany no tratran'io fa ny eny fa na de ny vahiny ary tratran'io ultra crépidarianisme io na io tautologie io, qui prétend tout connaître zany. Zay ndray manko ny tautologie zany, alors que finalement tsy zay le izy. Zao anao parenthèse kely aloha hiteny ny tompon'andraikitra momba ny tsika miteny zao de miteny aminareo fa manana problema aho. Voaendrikendrika ny rahalahiko hoe mitondra fondy am'savy hamono olona. Effectivement amin'ny silamo misy an'le hoe fondy izay, ary tiako marihana aloha fa ny père adoptif anay no silamo. Izaho zao mbola tsy niditra, efa niditra ka indroy intelo tao anatin'ny mosquée fa hoe andiky soaly, na de silamo tena hoe mahafatra-po olobe, Azomanga tanàna raha ny père adoptif anay, de tsy mba nanery anay hoe ndao nareo tsy maintsy mandeha mivavaka aty amin'ny silamo. Tsy nisy an'izany ny tezaina anay fa dia navelany nanaraka an'izay fivavahana ny taminay zay. Izahay mirahalahy manokana ankoatran'ny anabavinay dia kristianina. Fa na izany na tsy zany, ndao io resahana le hoe fondy mahavita mamono olona à distance sy manana pouvoir. Mahavalalana le finoan'ny olombelona tsao, ary ny tena loza de zao olona eritreretina hoe manam-pahaizana no mino tsao. Miala avy any Mahajanga ny fondy hamono olona ary manao survêtement izy ireo sy ny karazana, henonareo zay tsao zay. De napetraka tao an-damosiny rahalahiko izy io, de nisamborina ny rahalahiko satria hoe fahotana mafatiko io zany no hoe namandra vatomanga ianao, ary misaotra an'Andriamanitra mbola tsy nody tany Madagasikara satria tsy ndray mandeha no niteny teto hoe zany avako ane Ravatomanga, avako Ravatomanga. Ary
tokony amiko tsy misy mihitsy idiran'ny raharaham-pianakaviana amin'ny raharaham-pirenena. Priorité ny raharaham-pirenena satria miresaka vahoaka. Ary mbola tsy namonoka namely an'izany atao hoe Mahamravatomanga zany reo influenceur na izy efa taniny amin'ny 2009 2010 zany filorirako eto malala zany efa nijoro nanohatra amin'ny fitondrany Andriamatoa, Andry Rajoelina sy Mahamravatomanga. Tsisy olona afaka mandahy an'izany indrindrindrindra fa ireo mpanao gazety no karamaina tamin'izany andro zany nampanaovana ny asa fanoherana an'izany atao hoe Mahamravatomanga sy Andry Rajoelina zany. Kanefa raha ohatra zany mandeha ny tantara zany de mety hoe mety ahavoasambotra anao no mety hoe ay rehefa nitsaoka leriny avany Ravatomanga fa mody manohatra fotsiny de iny anao zahody anetsiafa satria anao tsy afaka miteny hoe atsiavako izy nefa misy pirofo fa avanao izy. Zany hoe tena lasa grave be zany le fiainana ao Madagasikara hoe isufianao namany anina de izay de mampigadra. Zany hoe raha pitso koa zany asakasakareo zay mipetapetaka amin'ny fitondrana amin'izao fotoana zao zany. Raha pitso koa zany de ampigadra koa hoe namany anina anao tonga de bio. Zay ve le société tiana apetraka? Zay ve le fiarahamonina tiana apetraka hoe namany anina io? Natao mifanadihadina, natao miandretraretra tsisy mipirofo. Le fait miresaka amin'ny zanany ve le olona de eloko. Fa sao de zavatra hafa ny tena cause miaingy. Ary rehefa nadihadina de cause miainga tena zavatra hafa ary tsy eritreretina fa makôtakôta. Ny tena loza amin'ity zavatra ity de zao manomboka metezitra ary miakatra ny hafanana de ny filoham-pirenena no cible satria ty olona samborona tsy n'importe qui. Mba manana ny fianakaviana ihany koa izy mba makitrehitra ary manana ny maizy azy. De ilay fianakaviana ray manontolo no misambadidaka hoe atsika zany anie finalement tsika kay tsy anintsy petraka amin'ny fanontaniana am'izany. Ny tanora mahajanga manjary mametraka fanontaniana hoe ny akamatsika anie miainga any iny inona vita soa amitsika iny ahitana déclaration isa minitra amin'ny réseaux sociaux. Any amin'le filoham-pirenena ary isaorany reto manao déclaration mba tsy mamely an'le filoham-pirenena efa mafy ny mahazo azy. Nefa na izany na tsy zany Andriamatoa filoha raiso ny adidinao, raiso ny andraiki tao. Araky ny teniko tamin'ny androny Andry Rajoelina, Ronga Rajoelina, ianao no mahatonga an'ireo olona manodidina anao reo mafy hoahy. Fa rehefa asoronao reo miverina eny amin'ny vahoaka sitsika ny andavaka reo satria manomboka eo tahaka ny tony
lalatiana raha kotrana zavotony sady tsy tiany mpanohatra no tsy tianareo mpitondra koa. Fa mitindray mitoraka ty indray zavatra tsy izay indray. Fa ohatra ny eny amin'ny lalana andehanana eny plus tsika miavancer ataoko mihitsy atsika ho a plus tsika mamorona adversaire. Ary ny tena grave le adversaire foronitsika ao anatiny eo misy mengavy mba ataovy an'izao kosa e, mba avoay kosa voatrany tsy ampy zany pirofo zany. De ohatrany tsy te halala mibetsaka. Zany hoe lasa misy romoromo zany ao anatiny eo. Mipetraka zany le hoe fa ahoana e? Fa izy ve zany ny tena filoham-pirenena e? Fa ahoana le filoham-pirenena zany ny ohatra mitrefila fotsiny e? Petraka zay fanontaniana zany Andriamatoa filoha. Ary samy mahita an'izany ny rehetrarehetra manodidina ao anatin'le fitondrana. Efa inona ny antony? Tsy manana teny farany le filoham-pirenena. Fa inona ny eo ambadiky izany? Tsy izany manontany izany a. Fa fantatrareo tsara fa tafapakalalina amin'izany atao fitondrana zany. Ny réseau de renseignement zany atao filoriana Kotomalaza zany. Tsisy zavatra mitrango ao anatin'ny palais ka tsy fantany. Aleo zay iazava. Tsisy zavatra mitrango ao amin'ny palais ka tsy fantany. Eny fa na dia eny anivon'ireny ministera ireny ary. Tsisy mitranga zavatra mitranga eny amin'ireny ministera ireny ka tsy fantany. Sao an? Raisy ny adida Andriamatoa filoha. Mienjana ianao. Ary tena atosika mihitsy ianao hienjana. Satria manjary mandeha any amin'ny goragorintsika. Ary ohatrany tsy te ahenao hoe tsy ianao kay le filoha. Manapaka. Ary tsy manana teny fiarana ianao ao anatin'ny fandraisana hevitra. Satria dia na olona tokony ho adversaire, tsy ho adversaire ary. De lasa adversaire. De lasa tafiditra ao anatina mode opératoire, mode de gouvernance, hafahafa. Hésitante. Hésitant plutôt. Indécis. Ny rindrina misy sofina. Aza matikena maso. Aza matikena maso. Satria rehefa raikitra ny akamedy, mety ianao ny tratra farany eo e. Mety ianao ny tratra farany ary misy tsy mety ataon'ny hafa dia ianao foana voatifitra ao anatin'ny revy. Zay aloha zany ny amin'iny satria tiako marihana ny amin'iny satria sao dia sanatria. Sao dia sanatria. Amin'izao fotoana izao aloha tsy atahorana satria isa moa mon petit frère c'est rien. Un coup de chiquenaude dia tonga dia miditsy hafa. Zay dia izy mivadira. Fa aza adino fa rehefa tonga koa ny patrakely tsy mivava dia mialatsiny amin'ny fitenenana hoe tainy affaire an. Mialatsiny amin'ny teny izay tainy affaire amin'izay fotoana izay. Aza atosika ny olona tena tsorona zany idirako amin'ny introduction manaraka dia zao mbola marefo de marefo io fitondrana io ka mila fitandremana mafy.
Misy rivo-drano fofofo any Ambadikano a. Efa niteny an'izany a tsy ray na roa, tsy indray mandeha na indroa. Ary io rivo-drano fofofo io tsy olona ray na roa. Fa rehefa nahita hoe io fa vitan'Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny fomba fasilina, raha ny fieritreretany sasany azy, ka nieritreritra zalahy hoe ho tonga any aminy le fitondrana. Zay efa niteneniny Fleury Rakotomalala tsy ho tonga any amin'ireo. Fa nohetsika fotsiny eo mihitsy ny fitondrana raha isy zany coup d'état zany. Niteny an'izany tsika teto. Donc tsy Fleury Rakotomalala mihitsy no voafitaka ao anatin'ny kajy. Fa nisy olona tany diso kajy nieritreritra hoe ho raisiny moramora ny fitondrana. Rehefa iny Andriamatoa Andry Rajoelina tsy eo tsony. Ary reo olona ireo no micrée an'le rivo-drano fofofo. Aka ny fitondrana. Tsy adala miteny an'izany. Zao fotsiny teneniko anareo a. Rehefa nandray an'ity hoe fanaovana reconnaissance ty a, hoe aleo rangahy andraisiko ny adidy amin'io fa ohatra mba misy vitako ihany na de kely ary par rapport amin'ny réseau d'influence aty Frantsa, aleo ataoko. Nandefa émissaire ahako a, tsy n'importe qui tany Madagasikara. Gasy mahita vazaha, gasy mahita olona ambony vazaha, tsy mamepetra akory ny zavatra tenenina fa tao anatin'ny fihaonana sasany amin'ireny olona tany Madagasikara ireny Andriamatoa filoha, de misy mihitsy mahasamy tena tsy maintsy alaina eo ny fitondrana. Oui, ils vont se reconnaître. Satria ireny olona nalefa ireny de efa nitenena mihitsy hoe mandray ny rehetrarehetra ary zay mahay zavatra Andriamanitra satria raha tao anatin'ny délégation tany Andriamatoa Fleury Rakotomalala dia mety voafetra ny zavatra tenenin'ilay toady và. Fa de misy mihitsy mahasamy teny hoe tsy maintsy alaina ny fitondrana dans un délai court. Tsy fihaonana hoe ray zany, fa fihaonana roa farafahakeliny. De gaga ireto émissaire ambony hoe ity eo akaikin'ity de ity mihodinkodina eto, de ahoana zany ty filoham-pirenena ty. Manahira anao niteny an'izany amin'le filoham-pirenena. Fa avec le recul là am'izao fotoana izao miteny aho. Hoe nisy zany Andriamatoa filoham-pirenena. Ary na ianao raha mahalala an'izany hoe iza no tiaka hanoterako aminareo. Fantatrao tsara. Zay no mahatonga anahy miteny hoe aza ianareo manodidina ka mieritreritra akaiky an'io filoham-pirenena io. Aza mamorona adversaire eny an-dalana eny. Au contraire mihavana amin'ny olona. Ny olona efa niteny anie zaho. Tsy niteza heveretraretra ho an'ny ratsy. Misy olona tsara ao anatin'ireo a za zao ary ampindrareo am'ty émission ty. Oui, tsy mamenatra miteny an'izany, manatona zareo tamin'izany ary. Kalikaly mba misy mikitika angary zareo. Mihavana amin'ny fahavalonao. Raha te haharitra ianao, ity tsy fahavalonao fa créenao lasa fahavalonao. De lasa micrée fahavalo anao ao an-dapa ihany. Ka fa ny olona fotsiny vous êtes zao, ianao no tena enjana, ianao no tena zao.
Efa any an-tsain'ny olona any, au premier virage ianao de ambaran'ny olona. Mbola marefo io fitondrana io, noho izany betsaka ny zavatra tsy azo atao, na de hoe tokony hoe atao ary. Ilaina ny fanetretena, na dia ilaina ara ny fametrahana ny famarinana. Nakany Dubai ny filoham-pirenena. Eto l'idiran'le ultra crépide d'arianisme. J'appelle ça ouais, le sens de l'État. Na hoe ny traikefa-ko ao anatin'izany atao hoe fitondrana. Farafaratsiny ianao zany hoe miaina an'izany atao hoe fitondrana izany. Miaina akaiky. Ny zavatra tena tadidiko dia ny fampionana tao anatin'ny tena hoe rombo, tena hoe tsy ho avitra ny fitondrana tamin'izany andro zany, ny 10 août 92, fa taty amin'ny 6 août taty le fionana miafina. Rehefa heninay tamin'izany andro zany hoe ity rendez-vous 10 août hitaritana ny vahoaka any Avoloty iny dia fotoana hamonoana ny ray aman-dreny Monja John tifirina mihitsy rehefa mipoaka ny basy de ohatrany hoe avy any Avolony namono ny ray aman-dreny Monja John dia créé amin'izay fotoan'izay ny guerre civile na ny guerre hoe contre ny Ratsiraka Menakavy, paix à son âme, izay zany le tetika. Mitovitovy teo amin'ny Ambotsorondra ihany hoe vonoina i Monja Roindefo ka tsy maty Monja Roindefo. Fantatra moa ny tompona andraikitra tamin'iny. Rehefa heninay zay, azay ny mamafy any Andriamatoa Ratsiraka. Miheno mpanolotra-tsaina izy. Ary izy tonga de mampiasa na tsy voatery ho fantatrao ara négociateur. Ny fampionana miafina an'Andriamatoa Ratsiraka Didier sy ray aman-dreny Monja John. Tena ilazako anareo fa rehefa vita ny fivoriana izy milalahy tena mifamipihana mihitsy izy. Ary tena nisaotra ny ray aman-dreny Monja John tamin'izay. Paix à son âme. Fa rehefa manao an'io tolona io de tsy maintsy misy foana ny élément infiltré zay natao hoe sens du pouvoir indray. Tamin'izany andro zany ny élément infiltré an'ny président Ratsiraka, adiniko moa ny anarany Germain hoy zay, lynx am'fiantsoana azy, fa io tsy 91. Io tsy antsoina hoe lynx fotsiny am'izao fa hoe maso io, sofina ho an-Ratsiraka. Rehefa mivory tao izy mianaka dia natsonina i lynx, paix à son âme. De teo nilazainy lynx hoe marina izany information renseignement zany, ho vonoina ianao. Teo no mivadika Andriamatoa Monja John ary nitarika ny
Tandroy, hiaro any avy nisy à peu près teo amin'ny 400 personnes teo izy. Zany zavatra any tany natao tao anatina discrétion absolue. Zany hoe raha vao zavatra zany miankina amin'izany atao hoe indrindrindrindra sûreté de l'État dia tsy maintsy discrétion. La discrétion est impérative et elle doit être absolue. Fa na ianao raha mivoaka amin'ny palais eo ka mamoaka an'izany dia manana droit ny mpitondra na ny filoham-pirenena na ny renseignements généraux mitifitra anao. Ka rehefa tsy mahalala an'izay zavatra zay ianao anatin'ny zavatra resahana zany de micréer paramètre maromaro de ohatran'ny mampino ny olona de raha marivo salosana fa manino mijanona fiainana tokony tenenina. Tsy afaka miteny ny filoham-pirenena hoe hiala eto Madagasikara. Voalohany indrindra pour sa propre sécurité. Hiala eto Madagasikara ho any Dubai. Fantatrareo tsara fa le olona matanjaka be multimilliardaire zay adversaireny any Dubai. Fantatrareo tsara fa misy ny mercenaire international. Mila mandinika zany e. Io le capacité de discernement rehefa tsy manana an'le sens de l'État sy ny pouvoir. Ary ny déplacement anapo filoham-pirenena zany tsy mila ogaogaina hoe andeha ho ary na andeha ho ary. Dans certains cas, surtout dans un État où l'État en question est vulnérable. Mbola marefo de marefo le fitonam-panjakana hoa. Le fait fotsiny le filoham-pirenena mivoaka hoe fantatra ny zalahy hivoaka. Faut maingana avy eo de raisy ny zalahy fitondrana. Cela rentre dans les paramètres absolus, impératifs. Tsy azon'io filoham-pirenena io tenenina hoe andeha hisaka ary zalahy. Zany tsy miady hevitra hoe nisy volamena tao, misy valizy be dia be tao, mandeha daholo ty extrapolation rehetrarehetra ty sy phrase inona izy teo supposition fantasmagorique ty. Afaka miteny daholo i amin'ny domaine tsy vao maîtriser. Zay le ultra crépidarianisme. Fa ny zavatra important indrindra ao anatin'izay zavatra zay de nohon'le firenena le fitondrana mbola marefo de marefo nefa ny adidy tsy matsiatsehana mandeha miditra en contact amin'ny olona hoe ahoana ny anarenanay an'ity firenena ity, aiza misy vola tonga de rapide a. Raha za zany tena teneko anareo tena za tsy hoe hanoro an'le filoham-pirenena na hoe ahoana na ahoana fa ty ndray tsy maintsy tenenina. Lazaiko amin'ny vahoaka hoe tsisy vola intsony ianao anatin'ny kesin'ny État. Tsy maintsy miteny zany ianao andriamatoa filoha. Teneny ianao hoe tsisy vola intsony ao anatin'ny kesin'ny État tompoko. Noho izany tsy maintsy hivarotra volamena tsika. Afahana miranfoloe ny kesin'ny État ty niala taty volamena 200 kilos, 300 kilos, je sais pas moi. Ty miditra ao anatin'ny compte-ny
trésor avy any Dubai. Transparent tsara ilay izy amin'izay fotoana izay. Ho an'ireo mpanendrikendrika ireo tsy voatery ianao no makany. Fa misy ny finance na ny trésor, mazava tsara, transparent tsara ny prix. Échanger amin'izany, anarahana an'le hoe hiakatra 400 isan-jato ny karama mampiasa. Tsy aloha ny dika mpiasam-panjakana, tsy aloha ny dikan'izany na eritseritra hafa zany na ahoana aloha fa efa misy miteny an'izany. Zany rehetra zany azonao tenenina Andriamatompona. Tsisy ny volam-panjakana foana ny kitapom-bola na odin-dralahy saosy. Ianao mieritreritra 3e mois, 13e mois ho an'ny mpiasam-panjakana, mampiakatra karama, ampafiry ny volamena efa mivoaka teo hatramin'izay. Ho tehirizina fotsiny ao anaty coffre izy io. Mamarota 500 kilo na 1 tonne aloha hiadana mivoaka. Tovy miditra tsara ny recouvrement fiscaux sy ny karazana. Rehefa mazava ohatran'izay izy henony vahoaka tsara izy, indrindra fa hoe ino le vola tonga de amin'ny trésor. Tia ny fizarana an'le vola, ny fandaniana azy, tia ny affectation, le tambony chapitre. Izay no andrasan'ny vahoaka Andriamatofiloha. Fa le hoe nandeha niafina, tsy haiko teniteny, ny mpanohatra no miexploiter an'ireny, na ny olona tsy faly aminao tao anatina zavatra izay mety nangatahany taminao ka tsy tanteraka. Zay koa manko misy zay. Ny olona zany rehefa mangataka zavatra amin'le filoham-pirenena na amin'ny fitondram-panjakana, de rehefa tsy mety le izy de mivadika biby, mivadika amboradara le rony, de lasa mpanohatra tapitapoka fotsiny eo amin'ny zavatra atao. Raha misy zao ny tena hoe, raha misy ny olona hoe tonga de lasa mpanohatra, raha izay le critère de Fleury Kotomalala amin'ny voalohany. Fa ahoana mihitsy moa no hanoherako an'io fitondrana io nefa za raha misy amin'ny hoe mieritreritra amin'ny fahatongavana io. Raha misy olona manimba ka mitetika ny fitiavan-tena ao anatin'ny fitondrana io, fomba hafa ny fomba hitenenana azy fa tsy manao ady morotsoloza ny tamin'ny andro lalan-tiny, fa mela ao am-pitoeranao ohatry ny valala-karina na hoe ohatry ny foza-karina. Tsy miteny zany amin'ny zavatra ataon'ny hafa tsy mety de midika hoe manaiky. Na misy fomba hitenenana azy, ary rehefa kaopy ianao de kaopy, rehefa tsy kaopy ianao de andraso eo pôly, fa pôly koa efa sahirana. Zay angambany androany ka dia asa ifametraka velomintsika. 40 minitra tanteraka mihitsy ny totalin'ny fotoana lany. Ny zavatra vaovao tiako zaraina aminareo de zao, amin'ny resaka reconnaissance ihany a. Mino fa mety ianao communication ny ministry ny affaires étrangères na androany na rapitso, fa ny vaovao azoko zaraina aminareo de zao. I Madagasikara indray tompoko ny fandrombahana amin'izao fotoana izao amin'ny firenena hoe hiara-iasa, araka ny efa lazaiko anareo, ary mampitolagaga le fisokatry ny Europeana amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao satria betsaka ny dinikatsa izay natao sy ny mbola hitohy, ary anisany efa nilazaiko anareo hoe
ho raisiko ny anjara tamin'izany andro sy ny adidy mandeha tsara amy tokony tena izy ny zavatra atao ary cela va même au-delà de toute projection na espérance tam'izay nieritreretiny. Toy zany ny fiarahana miasa amin'ny Union européenne ary na iza faly na iza tezitra, na iza tsy faly na iza tezitra, dia au contraire raha tena niady meteny ny Union européenne mihitsy le hoe coup de libération, libéré d'un despote, d'un dictateur, d'un oligarque despotique, ny malagasy. Ary le fivoahana tao anatin'izy hoe tsy de tena misy kasy dia nahafinaritra an'zareo ary eto de efa milaza sady ihany koa fa misokatra ho antsika ny lanitry Afrika tsy ho ela any amin'ny volana février any dia mety ho any Afrika, toerana Afrika anankiray na roa telo ny ministry ny raharaham-bahiny araky ny teneniko anareo teo mila fitandremana satria sécurité an'le olona koa satria zao de efa zay c'est ça le sens de l'état et le pouvoir du pouvoir. Tsy azonao tenenina satria sécurité an'le olona tsy maintsy eritreretina. Hitanareo zay le izy kanefa za saky tafiditra tam'piezonareo any ka misokatra ho antsika zany Afrika amin'ny alalan'zay zavatra io tsy firenena hoe gotrogotra na hoe mavamavana aty any Afrika no handray amin'ny Madagasikara satria ny suiten'izay fihaonana dinikasa ataon'ny ministry ny raharaham-bahiny zay dia manaraka ny filoham-pirenena ao anatin'izany. Ka mitohy ny asa hatreto aloha dia tsisy karama tsy mamenatra miteny an'izany fa mindraisina ho adidy, mindraisina ho andraikitra fa tsy voatery karama ihany koa fa zavatra hitranga angambany dia ho formalisena kokoa le structure rapitso miankina amin'ny tsy hoe rapitso fa à l'avenir miankina amin'ny fitondram-panjakana zany rehefa eken'zareo de ekeny, rehefa tsy ekeny moa akory atao fa dia mitohy ny asa takan'ny olona rehetra manompo tanindrazana na misy valibabena na tsisy tsy ahoana fa au moins mba tsika no micréer ny opportunité zay ataotsika ao anatin'zany zavatra any ary iainana izy ary efa misy vita tsy hoe miandarana fa tena zany reconnaissance ny groupement de pays européens zany na pays occidentaux zany hoe tsy azonao ozy le akamako zay fleury, il faut que tu valorises ça, ça vaut de l'or. Hein. Malheureusement, ça va venir. Ok, mandrapiona tokoa feno mahafinaritra mamerina fisaorana ho antsika menakavy any ASUZEM manaova abonnement ary mametraka elo amin'ny fandaharantsika satria manomboka miverina indray ny ohatr'izay tsy tatany ralahy le hoe manampy amin'ny Mikael Rakotonindrina ny tenako, Randrianirina ny tenako. Zany Mikael Randrianirina zany tena teneniko anareo indroa na intelo mifampiresaka tamiko tamin'ny telefônina fa hitako hatreto hoe milay le bandy malgré quelques confiance sur manana confiance loatra manolo izy zay no mety hanimba azy fa bon tsika aloha mitenitsika rehefa misy tsy mety
tsy hoe atebaka aty amin'ny aina aman-jery aty fa amin'ny fomba fanaovana azy. Fenao matoky ka mandram-piana samby ho tahirin'Andriamanitra isika mianakavy. Salama Iemea.